Mitondra ny fomba fijery ny mahakasika ny zava-nitranga tao amina serana mpiara-manidina iray tao Toliara ny avy amin'ny vote zany na ny vondron'olon-tsotra. Ny zava-nitranga moa zany dia ny olana teo amin'ny ministra iray sy ny filohan'ny firenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny avy amin'ity vote io moa zany dia nanambara fa fanitsakitsahana ny soatoavina maha-malagasy ny zavan'izy. Maro no miteny hoe mbola misy ve ny fahendrena eo amin'ny fitondrana mpanjakana amin'izao fotoana izao ary natao an'ny vahoaka madinika ihany ve ny lalàna fen'ity firenena ity ary manaja an'izay mametraka soatoavina maha-malagasy izay ve ny fitondrana sa efa tena manao tsinitsinina ny asina maha-malagasy. Ny zavatra manaraka izay koa tiana hipetraka dia avy mahakasika indrindra ny fampihavanam-pirenena fandrebirebena ny vahoaka malagasy ve le izy sa fitadiavana fotsiny ny anodikodinandresaka azahoana tombontsony fitondram-panjakana eny anivon'ny sehatra raisam-pirenena amin'ny sehatra famatsiana hoentina hanadalana ny rehetrarehetra anatin'izay mba mifanajana ilay fampihavanam-pirenena izay nandaniana andro firy andro tany. Ny mahagaga nefa ankehitriny minisitra anankiray izay ao anatin'ny rafi-pitantanana mahefa tanatanteraka no samy manao fihetsika fanalaram-bakana manome taratra tsy mendrika ary manososo mihitsy ny soatoavina maha-malagasy amin'izay fifanabeazana zay amin'izay fanajana ny soatoavina malagasy zay indrindra fanajana an'le fehikevitra tapaka any amin'ny fampihavanam-pirenena ka antso ny nataonay ny filoham-pirenena hoe natao aniza amin'ny lalàna ary manam-pahalalana ve no disy manam-pahalalana ohatra ve ny olona eo manodidina anao ka manosonosy ny asina fototra ny asin'ny tanindrazana maha-malagasy zay amin'izay soatoavina zay satria raha fihetsika toy ireny naseho amin'ny minisitra anankiray izay tokony aneo foana ny mpitondra fanjakana taratra tsara ny vahoaka sy irto fanabeazana nefa tao teny tsy voahevitra nataony